Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Arrête.
Amin'ny anarana Andriamanitra ray sy zanaka hafa ny masina petraka isika riako dia nangataka
Revalalala amin'ny fifaliana iaramantsika mpianakavy finoana tsirairay avy haritra izao andro lehibe ho an'ny finoanantsika FPMA Tafo Toulouse. Mamelay araba manokana ny fikamitsika eto toerana izay fantatsika ny toe-pahasalamany nahazo alalana manokana avy tamin'ny dokotera manatrika izao fotoana izao miarabanareo vady pasteur Elisée Benian dia faly izahay mahita ireo vady tonga eto manotrona ranomanaka tsy nampozinay fa dia fely fifalianay dia ny tompo fombanao amin'ny oetrany nia fanasitranana ny amin'ny toe-pahasalamanao. Saotra indrindra, saotra mitopsika misaotra nareo. Miaraba manokana ihany koa any pasteur Izy mampianana izay manaiky ihany koa hiaraka anatanteraka izao fanokana sy fametrahana ny komity izao eto amin'ny arifafitsika. Ary miaraba manokana any Andriamatoa Taina Ramigason izay filohan'ny faritany atsimo andrefana hiaraka anatanteraka may ihany koa izany fanokanana sy fametrahana ny komity izany. Mampitomboana amintsika tsirairay avy ny fifaliana, ny fahasoavana, fiadanana avy amin'ireo mandralay ary Jesosy Kristy tomponsika. Aokotsika ry amin'ny ara-pitsangana iantso ny lalàna mandralay zanaka ary ranomasina amin'ny alalan'ny salamo izay teny fahadimy amin'ny sivifolo ny voalohany hatramin'ny fahafito tapany voalohany. Hitantsika izany miaraka isika manandrana feontsika miantso mandemanitra manao hoe avia aokotsika aokotsika fifaliana mahafahafaha famonjenantsika aokakeo anatreny fidirana aokanao fifaliana ho azy fidirana isika Andriamanitra ary manjaka lehibe Andriamanitra rehetra izy eo akana toerana lalàna ary azy ny tendrombohitra azo ny ranomasina fa izy nanao azy ary ny tany maina ny tanana aviaka aoka iondroka sy afoaka isika aoka isika amboalina efanetany Jehova mpanao-tsika fa izy nandemantsika ary ny fianana sy nandemantsika. Amen.
lohany fiangonana tompo ny asa rehetra nanaovana izay vavaka izany. Amen. Petraka sika liavana. Aoka mianotsika liavana isaky ny alà sika tsy alà liavaka isaky ny mandinika ten'Andriamanitra, mamaky ten'Andriamanitra dia mahita teny maro izay milaza manambara ny tsavan'Andriamanitra amintsika azy. Aoka mianotsika sitrapon'Andriamanitra antsika androany. Masoratra hoe koa miara-mitsangana tamin'ny Kristy anareo dia katsao mizavatra an'olona any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanany tanàn'Andriamanitra. Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Famporisina tokoa zany iavana afatsika ny saina ny ambony kokoa fa tsy hoe ny ambony kokoa ihany fa ny ambony eny ambony ny zavatra ety an-tany loapa miverentsika amin'ny farafasena ny zavatra any ambony. Mandoana zany famporisina amin'ny soratra masina zany iavana dia aoka tsika tsy mahatanteraka izany ary aoka mifotsika samy manaraka izao vavaka fitonana izao vavaka isika. Eny koa tompo raha milaza kristiana izahay dia satria niara-natsangana taminao Kristy ary angataonao tokoa hikatsaka ny zavatra nodimo andre itoeranao Kristy. Tsapanay nefa fa tsy tanteraka izany. Tony zavatra manahirana anay ety an-tany no matetika miteraka alala anay ary adinay manantona na mametraka tanteraka ny fiainanay eo aminao izay eny any amin'ny toeranao. Ampianaro izahay ay tokoa hikatsaka izany ary tsaronay tokoa fa tsy mahavita ny tompony ataonay izahay ary tsy tokony ataonay izany vitanay ka dia mifona aminao ary mangataka indrindra ny famindraponao. Eny irainay ny famindrapoa ny talao aminao mamelany io izay fampapahotana sasao izay fampakely ary vaoza fananay voninkanompanao ny fitiavana Jesosy Kristy natao mamonjanay mangatana aminao. Amen. Amen.
tanteraka mihitsy tamin'ny nanona ny fiaravana teo amin'ny pasteur Désiré Berampiany izay tsila rehefa miaraka mivadiny miara-tsindrindra ramatoa Berampiana dia faly mandray anao leloa eto tranon'Andriamanitra amin'izao fanampirana ny fampana sy fampiasa-tanana diako-pimetrana komity teo amin'ny fiton'Andriamanitra tena tafo Toulouse. Ravana andimy voalohany amin'ny hira fafito amin'ny zato 67 ihany no resitsika hatramin'ny hialoavana teny amin'ny hira fao elanelany vavaka sy faty teny. Ataontsika ny hira,
Dieu notre Père, nous sommes nos amis. Voilà, faut grandir, nous sommes nos amis, nous fanno questo. Iasam, Anumanam, Vasam, Nintendo, Arasa, Denisi, Urino, Aiva, Affassettino, Amaro. Quindi noi siamo di tre quattro esperienze. Un giorno, un aggiornamento dopo poco, una città come la Vittoria, era Havana. Santi Manuel tutti erano abituati, gli soci della città organizzati, i fieri falsi di la legge del Pampi, una città, un campo. I temi ne ho detto tanti, perché non so cosa fare, ma también non tanto, però tu da te la Stuva della mano ieri nazi. Non capite da me. Avevo aiutato come il favorito segnato come massa. Per il centro di tutto sul viso, non c'è niente, cambiamo cosa. Mutiata. Karena berpikir mutiara yang aksipirello di lontana sattezza per piangere di parlare di sigarette tutti Io ero con Serreali, sembra essere sul canna manuale, poiché non chiama. Arriva a fare fantasma per tutto. Io non ti mai. Ma vieni stiamo ti non piace ti babbo stiamo mi facci ti non parli anche piangi mi fiamo ti non mi tenta un po' di posto Cristi Cristi ufficiale nostro piede Cristi usato non fate una
Tsy ampiazo ve ny fitiavan'Andriamanitra any sy Andriamanitra ty azy te. Iteny zanako malalako zay tsotra ny tena. Tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra Jesosy. Aza fitiavan'Andriamanitra zany. Zany hoe tsy azo fa tokony mampiazy. Ampy azy nefa sady Dios ho tia azy manano zany fitiavana inona ny aminy satria tiany tokana azy tiany ho tian'Andriamanitra sy olombelona ray izy dia noforon'Andriamanitra ho tahaka ny endrika. Ary zany endrik'Andriamanitra zany dia malaza Jesosy no hoe fitiavan'Andriamanitra. Jesosy no hitoerana zay fitiavana zany ary tiany tompo omontsika zany fitiavana an'Andriamanitra tiany ho tanteraka nefa mihoatra noho ny fitiavana tsy maintsy daholo. Dito zay tia janana na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana tsy mendrika ary zay tsy mitondra ny azy ka tsy manaraka dia tsy mendrika lehibe tsy mendrika zany izy tsy mora dia fitiavana Jesosy tsy mora saraka Jesosy nefa dia takiany Jesosy takiany Jesosy azy takiany Jesosy azy motiavana ary ino ny antony Jesosy satria raha tsy tia azy dia tsy manana frasa. Raha tsy tia azy dia tsy manana frasa ampijanona fiorona ary maokamite raha tsy miray raha tsy miray dia tsy mahay manao saotsika ny faharoa zay fotoana mitsaona tahaka ny sampana zay tsy mamoa azy raha tsy mahay dia tahatsy raha tsy mahay dia tsy mahay tsy mahay manao na ino na ino tsy mahay titika tsy mahay logiky
Nampianatra tompo mba hamelana tasipity fotsiny ipitipolo tsy haitsika la tsy manana azy amin'ny tompo izy nampianatra tompo mba hotanteraka tahaka ny fanatanterana zay tsy eo aitsika zany hotanteraka raha tsy manana fahaizana amin'ny tompo izy afaka mamaly enty rehefa afaka mamaly hoe tsy hitotsika raha mino afa tsy misy nanadiranan'iray amintsika reto mamaly tsy hitotsika tia mitompo ianareo otonatany atonalay hofidina nanaky mbola hanao miasa fanompoana eto amin'ny fiainana efa tsalovy tsy adino fa ny tompo manaja isafiditsika manaja fiaramakevitsika misy le olona samy manao tsy misy kosa za fa nandeha olona efa kristiana vita baptisa no efa leprezy dia manjary fa tsy mety amin'ny le manaraka nangataka izy mba posera tanambotokebolana ny araka satria tsy kely le baptisa nanambotrana azy tsarotsika ko ny mpianatra zay voatantara tao anaty filazantsara zao tompo fa misy mpianatra maro tsy nahataky ny fampianarana Jesosy nampianatra Jesosy tamin'izany raha tsy mihinana nofo tsy misotro ny rako dia tsy manana fiaina tsy azo ataontsika ahoana mihinana sy ny rano tafitoana fampianarana dia miara ary mitodika atao mpiano koa Jesosy tamin'izao ianareo kofa maty malalaka tsy misy fanely malalaka misy moatsy olona vo anaty fianovana tsy faly no toejavatra zany miseo karamamy miseo fomba samy hafa tsy faly miara tsy miara mantsona ny tompo malaza zay fanavaka tsy hoare tsy ny tompo olona tsy anisana tsy anisana zay iarana tsy anisana zay andana ny otely tsika
usaha tata Petera Zarut nama ienao malala fakianao fakatao tokony mahalala ny fitiavana ao anatiny anavelo tokony teny moa fanontaniana ary mivaly Petera telo fanekekely no malala isalaza hoe ie tianao Petera rehefa ilaza zany fanekeny fitiavana dia nekeny azo anty rehefa azo anty fa ty azo menetraky azo netera amin'ny asa rehetra zay manorana azy manaiky asa azy ampitiava na inona zavatra mitranga na inona fanajea na inona manaiky satria ao amo fitiava volak'izany Kristy tia tompony ny fitiavana dia manaiky ilana tsy mampifita manaiky anakateraka zay rehetra na antitiny zay rehetra na nirana ary nefizany dia helova tateraka tsika mitely zay napetraka namarany tony tamin'ny mpiana satria manana fitiavana azy misy fitiavana azy amitsika ray amiko tamin'ny toetsy ao anatinareo am'teny angatao zay tenanao na inona fa tonga aminareo zany mankalazana ndraiky mba amoazy nareo be Tona piano tokoa piano tanteraka tsy baratra ho amintsika ny fahaisoavana fitiavana ary fasy amin'ny
voninahitra an'Andriamanitra ilay zanaka ny fanyamasina ianjana setry izay rehetra olomisitsika tian'Andriamanitra marobe fandidy ny fampairezana ny alalany tokoteny ary ihany koa ny tononkira izay fitoriana ihany koa miarahan'ny hira aokotsika ary atsangana aneo ny fitiavantsika avana Andriamanitra ilay zanaka ny fanyamasina anambara nitsika sikariata tsangana miaro andavina manambara izany manao hoe minon'Andriamanitra Jesus nariavana ny fametrahana sy ny fampanana ary fandraisan-tanana fametrahana ny valao sy ny antovitantoenatsika milosoloisika amin'ny fametrahana ny olona eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra tena atafo rozo aminantsika ny fomampanana atsika mila telo ampapostro ronjato ary mangataka indrindra any Andriamatoa tahina revelation ny fahatany tsy mandefa nyraifosatia iaraka tanteraka izany fametrahana 283 ny dimy voalohany avy. Tsy ampy fitiavana rehetra loatra fa mizoto fanahy
tsy fanjakanjaka amin'ny anjara fiandrasana fa fianaran'ondry ary amseho nylohan'ny mpiandry dia hahazo isaky voninahitra sy mety simba ianareo. Sapatsika amin'izany fa mavesa-danja ny asan'ireo voatokana tsy hanao afatsy ny fitoriana sy fampianaran-ten'Andriamanitra fa ilaina ny ankoaraka soratra masina nisiany ireo olona ho namana ny fitandrina iara-iasa eo amin'ireo fitondrana sy ny fitaizana sy ny fiangonana. Ka manontany anareo azy izahay ianareo olona izay eto amin'ny fiangonana, manontany anareo izahay ianan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy alohan'ny fiangonana ary ny fanahy masina izay mpanamatra sy mpaneho antsika. Moa manaiky anareo fanaja irafitra sambaram-potoana fitondrany fiangonana protestanta malagasy aty an-dafy ka hiezaka hanatanteraka ny adidy rehetra tandrify anareo ao anatin'izany fiangonana masina izany. Manaiky izany va ianareo? Ren'Andriamanitra ny fanikena nataonareo taky ny fantaniana nipilaka Jesosy Kristy tamin'ny Simona Petera motiara ianareo eny ny tompo mombanareo amin'izany. Ka ny fanekena nataonareo tao izany dia mandray tanana anareo zahay ny anaran'ilay zanaka ny fanahy masina sady mametraka anareo olona amin'ny fiangonana ity. Tandremo ny ten'Andriamanitra ny tenanareo ary tandremo ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo ho mpitandro, ho mpia ny andrasan'ireo olon'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Iaraka izany isika. Andriamanitra ray lehibe famindrapo, ianao efa nampianatra anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana mpamonjy anay mba angataka aminao aniraka mpiasa olo ny vokatra satria be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Sotranao izay no ny amin'ny reto mpanomponao ireto ny olona namaly ny antsinao ka nanaiky irotsaka amin'ny tiavana eo amin'ny mpanolonao. Ka eno ny fangatahanay ho azy ireo izay efa noraisinay ny olona teo anatrehanao sy ny fiangonan'Androany. Eny tompo arova izy ireo no ny anaranao ara-masiny no ny fahamarinanao. Atanjao amin'ny finoana sy ny fitiavananao izy ireo ho vavolombelona mahatoky amin'ny toetra sy amin'ny asa. Mba azy ireo amin'ny atim-panahy sy ny zavatsarotra mety hitranga mba atonga azy ireo ho mpandresy amin'ny anaranao. Ary ao ka koa hotainao ty fiangonana ity sy izay rehetra mpanao raharaha na tanora na ankizy na madinika ary ny olon-dehibe hiara-iasa amin'ny fifanajana, amin'ny fifankatiavana ary amin'ny fifandeferana hahatonga ny voninahitra ao aniram-piratra eto ny fiangonanao. Dia amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry avana. Izao isika ry avana dia nanoso amin'ny fankanana sy fandraisan-tanana ny diakona eto amin'ny fiangonantsika, fiangonan'Andriamanitra. Anomanantsika ny fomam-panahy ataontsika ny hira fahatelo amin'ny valopolo sy roanjato ihany fa ny faharoa kosa. Ny faharoa ihany.
ny adidy sy andraikitra eo amin'ny fiangonana. Ianareo efa nifidy ny diakona izay asa mandritra ny fotoana, ary izao ny fotoana natanterahana izany, ary okaroentsika tokoary ireo tenin'Andriamanitra. Fatonenanantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa. Izay rehetra momba ny tena dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra, ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomenantsika dia aoka hatao araky ny ohatra Kristy so amin'ny fahafenona izany. Ary voasoratra toy izao no nanendrena ny diakona hoy ny apôstôly tamin'ny fiangonana tao Jerosalema: tsy mety raha mandao ny ten'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Ary izay no natonga hoe maninona ny olona izay manana asa manokana manolotsaina mitandrina sy fiangonana manontolo amin'ny fitantanana ny fiangonan'Andriamanitra indrindra ara-panahy. Ary eto dia manambara ny soratra masina ka amin'izany lalàna mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izay kosa haharitra amin'ny fitavahana sy ny fampianarana. Io ihany koa Paoly apôstôly momba ny tokony toetry ny diakona. Ny diakona homontina, tsy miloteny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara, ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary vehivavy koa toy izany, montina, tsy mpanetsiketry, mahomby tena, mantoky amin'ny zavatra rehetra. Isika protestanta na dia tsy mametraka filaharana azy, hierarchie eo amin'ny asa fanompoana eo amin'ny fiangonana, dia manao zava-dehibe kosa hatrany am-boalohany ny fifampizarana andraikitra mba hampirindra safa-dia tsara ny asan'ny fiangonana. Dia raha miasa sy mifanampy ny mpitandrina sy ny dekôlina amin'ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra, ny mpitandrina no mitarika sy mandrina mifanaraka ny fampianarana soratra masina sy ny rafitra fitondrana ny fiainana fiangonana, kanefa tsy manapaka reny ny mpitandrina na manao ny asan'ireny izy, fa tompona andraikitra miaraka mpitandrina eo amin'ny famotavorariana ny asany ihany koa isika dekôlina. Ry havana, noho izany teny rehetra izany zay fiangonana manorina ny asa maha-dekôlina, ry havana, dia angatanay ianareo anao ny fanekena izay ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra ho diakona eo amin'ny mangataka ny fiangonana ihany koa hitsangana, satria vavolobe izany fanekena izany isika. Amin'ny fanokanana ho an'izay voalohany no diakona amin'ny fiainany, ary eo dia misy kosa amin'ny fandraisan-tanana ireo dekôlina efa voafidy dekôlina teto amin'ny fiangonan'Andriamanitra.
mandeha mifidy izy raha noho izany fanekeny nataonao teo izany dia amin'ny anarana Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity hitsangana mahereza matanjaka mamombanao amin mpiavana ary noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity hitsangana mahereza matanjaka mamombanao raha Jerisolo Clémence noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity hitsangana mahereza sy matanjaka fa mombanao raha kotonafahatra salama noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity hitsangana mahereza ary matanjaka fa mombanao tompo amin raha Andriamanantena Soleo noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity mitsangana mahereza sy matanjaka fa mombanao tompo amin raha Andriamanantena Soky noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity mitsangana mahereza sy matanjaka fa mombanao tompo amin raha Solondraibenjaka noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity mitsangana mahereza sy matanjaka fa mombanao tompo amin raha zafi-tsain'olona ary soa noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina no anokananay anao hodiakina amin'ity fiangonana ity mitsangana mahereza sy matanjaka fa mombanao tompo amin iroso amin'ny fandraisan-tanana kosa isika zao ireo zay efa diakonina teo any Andrianatoandro Edgar noho ny fanekena nataonao teo izany dia mandray anao indray izay hodiakina amin'ity fiangonana ity mahereza sy matanjaka mombanao tompo amin Andrianjatovo Jean Christian noho ny fanekena nataonao teo dia mandray anao indray izay hodiakina amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'ray zanaka ary fanahy masina matanjaka sy mahereza fa mombanao tompo amin raha amilay volony noho ny fanekena nataonao teo izany dia mandray anao hodiakina indray izy ray eto amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'ray sy zanaka ary fanahy masina mahereza matanjaka fa mombanao tompo amin raha koton'indray ny nasoto
fanekena nataonateo indray dia mandray anao zahay diako indraiky ty fiangonana ity amin'ny alalan'ilay sy zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Ratsapelina sofo no ny fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Ratsapelina sivy no ny fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Rajery-solonala no ny fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ny fiangonana ity amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Rakotao sola kolore noho izany fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ny fiangonana ity amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Nandriamanantsoa noho izany fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ny fiangonana ity amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Nandriamanjanto boto noho izany fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Nandriamanjanto kampeny noho izany fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao Da Samuel noho izany fanekena nataonateo izany dia mandray anao indray zahay diako amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'ny ray zanaka ny fanemasina mahiretsy sy matanjaka mamomba anao riavana sy fangatana manokana ary mangataka ny pasteur izy andreniana pasteur Zazary hotely kely araka fangatany ataoko fa mendrika dia mendrika zany isika fa izay ilay pasteur Voalohany dia misaotra afaka manatrika izao fotoana izao raha tena marina dia izany voalohany nefa moa efa napetraka tamin'ny tompony zavatra family ka ny voalohany ary niketoka rehefa nilazana fa any amin'ny tapaky ny herinandro ambony na amin'ny farany herinandro ambony ivoaka ny hôpitaly kanefa moa araka izany ny fandalan'Andriamanitra dia tsy takatsika ary tao anatin'izay lazaina hoe hitanterahana fifaliana misaotra azy be dia be afaka miaraka aminareo manotrona ireto mpiara-miasa vaovao aho satria vaovao no mandala efa misy fotoana izay ady miaraba manokana ny fiangonana satria ny mpiasa iray ho amin'ny fitariana tsika menakavy mba hanompo eto amin'ity fiangonana ity ary indrindra manaradian'i Kristy joro ny vavolombelona amin'ny lafiny rehetra lafiny mistika ny fiteny faly koa miarabanareo rehetra ny olona ny dekona
ary efa aveo moa zany voany sampana tamin'ny izao nanekenareo zao indray ho namany mpitany ho mpiara-miasa kaikany mpitany ary zany ny fisaorana tafotafo avaty amin'ny fo nomeny tompo mpiara-miasa ka dia zany manery ny fonay ary isaorana tompo na tanteraka ny famitronana anareo androany ka dia miarahaba anareo izay mivady ny tenako manokana ary indramiko ny teny tompo ao amin'ny jaona toko fahateloambin'ny folo tsy anareo ny fidy any fa izaho no mifidy anareo ka namily anareo mba handeha sy amoniny ary mba haharana vokatra mba homeny ray anareo izay rehetra hotanareo amin'ny lalana inona namadina ny fiangonana amin'ny alalany fanomasana ny sambana amin'ny alalany fanomasana no azo lazaina hoe nanoka anareo na nametraka anareo nanoka fa ny tompo dia milaza zany ny fiasa zaho mifidy ary manindry anareo mandeha sy mo ary aretavokatra zany ny sodrano mba hanaiky tokoa handeha ary dia mahavokatra be ary dia omeny ray anareo izay rehetra mangatanareo amin'ny anarany tompo na inona fa izay no tena fiainana sy fanokoana kristiana amin'ny jao toko fahateloambin'ny folo io dia miteny tompo ao amin'ny andininy fafito raha anareo mitoetra ao anatinareo ny teny dia angatao zay tianareo inona famotoka aminareo zany hoy pasteur Désiré Ndemapiano dia mitokoteny fototra ny fitiavana Kristy ary izany fitiavana Kristy izany ilay firaisan'andro dia voalazana zany teo zany tsy mazao zany fa izany ny voalohany ny fitiavana ny Kristy ahatonga anareo hanana firaisan'andro fa ho ihany izy raha misakamoka tsy mahay manao ny fano mitoetra amin'ny tena azo lazaina fa io tongotra vanany mpanompona anatin'andro ny tena ary ny fahatelo ny fiainam-baraka ankatao zatenareo na io tongotra azy misy fanamby lehibe zay miangatsika nytao amin'ity dia ny fandraisana ny keurny valany folosoa ianareo zao isika miany mitariky ny fiangonana manontolo andray ny FPMA manontolo zay rehetrarehetra renjato ny fitonjato no avy azo goavana be zany kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mandeha mandrosoa aza hevitra satria matoky satria manatoky mandroso tsy maintsy misy ny olana tsy maintsy misy ny fahasaroana ary tsy maintsy misy azo miadetra tsy misy fara fa ny mpanompon'Andriamanitra mitoky mitoky dia mandroso faharoa matoky ny teny fikasana dia nanomokasa tsara atsika nametraka izany tombo atsika ahatanteraka ny zavatra roapolon'Andriamanitra ny any atoko zany tsika ary fa mitoky manareo izay ngatanareo mamena vavaka fototra ka dia mandrositsika
fitrizonao zany izy. Teny kely ihany ho an'ny marotenanika misaotra be lehibe. Misaotra be lehibe satria raha maro tsy navita mihitsy ahy nahita hoe mety vaky teny azy nefa le fampiarana tsara ary ny fanahy mampirayantsika dia nahatsiarovana fa mantsy mijoro teny fahazava-teny dia anjara fiara. Misaotra ny pasteur Désiré André mampianana mivady tonga izay zanaky ny fiangonana ihany. Misaotra be lehibe nareo ary manaratra manantitra ny fiaran'izany taona vaovao. Misaotra ny pasteur Lanto izay filoha-lefitra efa ela tonga eto teny fikosina dady ary mahatsiaro azy koa mbola ny hôpitaly izy amin'izao fotoana izao. Olombelo dia eto amin'ny herinandro izy mivoaka ka dia mampitany aminy koa ny fialan-tsoa mba ho salama tsara na hiverina indray hery azahoana miara-mino eto fiangonana ity dia mirarosolana koa sy miara-mijanaka ao. Misaotra ny filoha ny fahatany tahina Talinarson ary amin'ny alalanao dia mampita fahatany ho an'ny mpitany fahatany dia teto mahita ary indrindra ho an'ny tafa eto eto efapelina lalabe ny tekitra. Fa ny farany indrindra mamelary misaotra manokana mivaditra fa raha tsy izy dia tsy tonga teto izy niady varitra mafitao ary saika nataony surprise azy ane fa le infirmière tsy natambava fantakiana izy maty. Misaotra be lehibe satria nataon'Andriamanitra mitana sy tongony nahafahana ny fifahenana amizao. Tsy maintsy miverina ny hôpitaly amidiny izany tsy afaka mijanona miaraka amin'ireo amin'ny fady kanefa kosa dia mirary indrindra azahoantsika iray miara-manompo eto amin'ny fiangonana indrindra miaraka mampivelomana reto ho an'Andriamanitra iray ny tombonahitra. Raha makataka anao pasteur miankana izay rehetra efa dekôna mba hitsangana teto ity fiangonana ity na dekôna izay toerana misy azy tonga eto havana mifantonantsika any dekôna izay mena mandat vaovao manambavy dia mangataka satria reto dekôna reto miarana saminao pastera mangataka anao ny mivavaka Ivavasika misaotra koa regny koa fa ianao ilay Andriamanitra tsy mandao ilay mitoetra mankakariva ary efa niasa hatramin'ny voalohany satria ianao ilay voalohany sy olona maro mba hiara-miasa aminao Jesosy Kristy satria mitandrina fitiavana amana mihitsy hitandrina mihitsy ary indrindra ampiseho ny fitiavanao amin'ireo rehetra izay mikaratsaka mitavana. Misaotra anao izay ity fotoana ity izay nampianao rehefa mpanompo vaovao reto. Raha kofa amin'ny fanahinao masina nomenao hoe dia mierim-panahy avenao omenao azy hoe finiavana sy ny faharena ary ataovy mahay matoky ianao sy miankina aminao ka vavolombelo ny fanantenana velona satria raha matoky ianao izy ireo dia aneonao ny voninahitra ao ary valinao mivavaka taoky. Tiametraka aminao koa izay ireo mpisinao izay tsy manana matantsony ankehitriny kanefa efa nandray ny tsodrano efa natokana ho amin'izany. Apetraka ao amin'izy ireo manan-kariva ny fiantsoana ary atao miendrika izany izy ireo ahatonga azo vavolombelo fa
fa indrindraindrindra ahatonga azy ireo atsiana mipiraniantoka aminao eo amin'ny fikarakarana eo amin'ny fiandrasana eo amin'ny famoahana indrindra ireo ondrikely dia misiatareka izay metrano azy ireo dia meo azy nazoto manakariva ary hiverina amin'ny fitiavana voalohany ka ny afanam-polo tamin'izy voanatokana tsy iletsy na mivomany tonga ahatonga azy ireo tena vato velona peto amin'ny fiangonana ka na tsy dekonina azy dia ho mpanompo mahatoky sady mahomby azo tokisa amin'izao rehetra matoka izany zao izy satria velona nao arin-dasana ny fiangonana amin'ny anarantsy Jesosy. Amen. Dia nara-pakambelona antsika dekoreny toerana dia maranatsika izao mba fampikanjo fandraisana ny diakona dia milatikasy ireo nanao hira izay
mafinabe miasa masina izay napetraka amin'Andriamanitra amen. Riavana iroso amin'ny fametrahana ofisialy ny komity ny fiangonana eto amin'ny FPMA Fotsifotsy. Mialohan'izany anefa dia mamela ahy isaotra komity teo aloha dia mangataka indrindra ireo izay membre komity teo aloha, olona, ekolona ary izay filohan'ny sampana rehetra teo aloha mba hitsangana amin'ny komity teo aloha zany. Zany mbola perinasa zany fa mampitradrao zany tsangana sokona teo aloha komity membre komity rehetra izay ihany ze enary ny ten'Andriamanitra milaza toy izao tsika enina dia mety efa tsy manana andraikitra madekonina aza ny hafa na komity aza ny hafa dia zao ry raramalavaka hoy Paoly apôstôly iorina tsara aza miova mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izay toerana nitsonona asa izay nitsonitsika hafa ihany koa satria fantatrareo fa tsy foana tsekoly ny fikerezanaina ataonareo amin'ny tompo ary maro ny fisaorana izay asa nataonareo mandritra ny fotoana dia tsy fantako azo atao pastera fa mangataka anareo tiaka azy tsy foana ny fikerezanareo aina ao amin'ny tsika. Misaotra mira riavana afaka mipetraka ianareo dia izao tsika iroso amin'ny fametrahana blouse komity ary ny sampana ihany koa ny membre sampana ihany koa eto amin'ny fiangonana. Izao tsika mira telo ambapo soronjato ihany fa indininy faefatra ihany no ataotsika. Mialohan'ny andronoa amin'ny mpiara-miasana dia tetentena tanjona toy ny fonay satria tsisy nalana mihitsy zay raha tsy fatao talohan'amboana ny fotoana vo hoe ao ny pasteur dia tsy mihitsy hoe pasteur fa dia misaotranao misaotranareo vady misaotran'ny tompo fa zava-dehibe ho anay ny fanatrehan'ny pasteur amin'izao fotoana lehibe izao. Ka dia ampifaliana no anolorako ny mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana ny filopanampy sy voateny filopanampy dia Andriamatoa Andrianatoandro Edgar ny Tomia dia Ramatoa Samuely Nolo ny mpitantsoratra dia Ramatoa Joveta Sylvie ny mpitambora Andriamatoa Andrianzato Jean-Christian ny mpandaran'ny vola Andriamatoa Andriamanzato Tanté
ary fandrarampanampy lasolo lehibe zaka ireo zany no birao mitantana ny raha-piangonana lany amin'ity mandat fotoana manaraka ity. Dia misy ny diakona tokony andraikitra eo amin'ny vondronasa efatra eo amin'ny fiangonana. Ka ny tokony andraikitra eo amin'ny vondronasa fiainam-piangonana dia ramatoa tokony indray anasolo sy andriamatoa beavana rahabeloaromana. Ny vondronasa vola sy fananana dia ramatoa Aronavololona sy andriamatoa Andriamfidy Gérard. Ny vondronasa sosialy dia ramatoa Jersolo Clémence sy ramatoa Andriamanjato Loto. Ary farany ny vondronasa serasera sy firaketana dia Randriamanantena Zoly sy Randriamanantena Soreo. Mialohan'ny anoloana ny lohan'ny sampana dia tianany manamafy fa izay diakona ireto zany dia miandraikitra ny vala eto amin'ny fiangonana mbola izy fotoana ihany. Ny fotoana ihany anoloana antsika ny isitry ny vala sy ny tokony andraikitra ny vala fa misy diakona roa zany isaky ny vala no tokony andraikitra. Manaraka misy koa ny mpiadidy eo amin'ny diakona ny mpiadidy voalohany dia Rajersolo Lala, Rakotoaso Honoré, ramatoa Kotodafata Salama ary andriamatoa Andriamanantsoa Azo sy Razafitsialona Atsoa. Fareo zany zay tena diakona responsable zany. Zay no momba ny diakona eto koa dia mialatsiny fa tsy lasaka be mihitsy androna tsy nahazo certificat ny diakona fa noho ny antony zay paster manao azy isan'izay fotoana tena tsy tonga zay mihitsy ny tena fa tena ifonapomba ifonapombony efikaranazy fa mbola omenatsika manaraka zany rehefa tonga ny fotoana zay fotoana rehefa. Ny filohan'ny sampana vehivavy kristiana Randriamanitra Malala Malalatsiny. Ny filohan'ny sampana lehilahy kristiana Randriamanitra Malala Patrika. Ny filohan'ny sampana fifoazana Randriamiarso Brigitte. Ny filohan'ny sampana Atopira Rakotondray Rija. Ny filohan'ny sampana Tily Rasorana Ajanirina. Ary ny filohan'ny sampana Sekonim-ten'Andriamanitra SDA Rakoto Malala Misa izay tsy eto ny anatsiny no miasa fa tsy haiko na ao ny filom-panampy. Tsy ao koa ny filom-panampy. Lova Andrianatoandro. Tsy ao koa izy. Dia mialatsiny zany ny sampana na braonaka amin'ny sampana SDA tsy izy io. Tantsoratra. Tsisy io mihitsy ny mialatsy malio. Dia farany ny sampana tanora kristiana Vera Andrianatoandro.
Ka izao zany dia mangataka ny filohan'ny sampana anotra ny birao amin'ny sampana ary ampisangana azy ny toerana ihany isaky ny sampana. Dia mbola fanomianarantsika amin'ny anaran'ny Tompo ny birao amin'ny sampana vehivavy kristiana, ny filompanampy ny Andrianjatovo Lalao, Ratsy Kristo mialatsiny ny fahasalamana, ny mpitantsoratra Andriamanofady kristiana sy Rakoton'iray Ambolatsina, ny mpitantsoratra ny vola Angela Fonolmaeva sy Beavana Angelina. Ireo zany ny ao amin'ny birao vehivavy kristiana Solomon. Voalohany indrindra aloha dia fanomiarantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Toy izao indray zany Beavana ny birao amin'ny sampana lehilahy kristiana, filompanampy Andriamatoa Iagrelo Rakoton'iray, mpitantsoratra Andriamatoa Mamy Levapana, mpitambola Narirazavitsaina. Dia ireo indray zany ny birao kristiana. Ny eo amin'ny antopira dia ny filompanampy Ravelomanana Ravaka, ny mpitambola Ravelomanana Aoly, mpitantsoratra Hermano Soamana. Dia mamelana ireo rehefa anonona ihany koa ireo chef de chœur sy responsable amboniera. Ny chef de chœur anay zany misy ananky efatra izy ireo, Ratsoberina Solopa, Fahefa, Tsodra Liaveljauna, Soafara Andriaveljauna, dia misy ihany koa ireo tompona andraikitra amin'ny voaniera, voaniera sy mozika, mizaka sy mindraibe. Miaratsy indrindra, Rakoton'iray Miritra, chef de chœur Fahefa. Et en gestionnaire financier, Rakotomala Antonio. Mangataka ireo rehetra izay voatonona ny anaraka mitsangana mba hitena hitsangana satria ametraka nareo raha
noviciaty eto amin'ny mangataka ho an'nyfanandrona mamanahelo pasteur satria pasteur ny fiangonana dia avy hatrany dia membre fotsy satria membre birao membre police izay mitandrona eo amin'ny fiangonana. Viavana misy teny tandrisy antsika izay komitsy isitsika izay voafidy ao amin'ny raoansamba. Wasika voafidy eno ny raiso ny teny izay soratra masina manao hoe mangataka amin'ny sahay mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsonanareo mifanetretenana rehetra sy ny fahatetimana amin'ny fahafo fandefitra amin'ny fitiavana mazoto tana ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny fety fiavana. Ary asika fiangonana nandrifoatsika indrindra isika izay mifidy an'ireo tompona andraikitra ireo dia izao mangataka aminareo izahay mba hanekenareo izay keliainy sy mitondra anareo amin'ny anaran'ny tompo ary mananatra anareo mba hajanareo indrindra amin'ny fitiavana izy ireo no ny asana. Koa tandremo mba tsy holavinareo izay miteny manekeny ny mpitondra anareo araka izay tokony ataony mbola mpamoana mba anaovany ny asa amin'ny hafaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy mahasoa anareo izany. Riavana amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary masina no ametrahana anareo birao komity ary ny birao mitafy eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra FPMA Tafo Toulouse voninahitra ho an'Andriamanitra indrindra. Amen. Inariavana dia amaranantsika azy dia lehilahy izay voateny dia ny fahadimy no ataontsika mamonjy ny fitoerana isika dia ho faranana amin'ny rava. Azo mipetraka amin'izay. Diacono
naviavana aotsika iaraka itsangana izara ny fiadanana amin'ny namantsika ary samy manao hoe hoamamany ny fiadanana. Araka izany teny fanorenana zany ary vavatsika no vavaka fahatsiarovana ary vavaka ihany koa fangatana ny masina hidina amin'reto famantarana mivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra ranay tompony lanitra sy ny tany famokaponao aminay mpanotamanitra dia nomenao ny zanakao ahitokana mba tsy homeny izay rehetra mino azy fa hany fiainana izay. Eny raha nerinanitra ndreto izahay manao toeratreanao ny fahatsiarovana ny fahatongavansanakao olona ny fijaliana sy ny fahafatesana ny fitsanganana ny mpamaty ary ny fifonana izay aminay ka miandry sy ny talao ny fifirenana izay. Ankehitriny iray ahidiny fanenao masina mba hameny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny fonona velona izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana masina izao.
ry Jesosy Kristy tompo izay zay tonga itonatreanao iombona miratapaka masina dia mangalaka mampirasitao aminao ohatra ny sambana ampianarina fankatitaka ny tiavanamana izay raha fa isaka manana fihinana masina tontolo ny fivonoana sy ny ao isaka Ni kapapo fisaorana izay misaotra dia voraizina amin'ny raha Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, iny rehefa mitsangana eny am-baravarana ka mampitondo. Raha misy fihaino feo ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho amina ka hiaraka sakafo aminy ary izy aminy. Fanasan'ny tompo no anarana entina sasaka raha rehefa masina son'ny tompo no ka manao hoe avia fa ifapoatra fotoa ny zavatra rehetraka. Dia manasa antsika mpandray sy akanapaka hiaraka izara ny tena sy ny raha Jesosy Kristy mandritra ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka dia hira voalohany tsika dia hira fafito amin'izao. Amen.
Ravana malala Jesosy Kristy raiso hany ity tena izay meno anareo so nataoko ho fatsika. Ravana malala ho Jesosy Kristy fotroanareo rehetra ity fatiny rako na fanekena vaovao izay nalasaka ho any rehetra faminakeka so natao fatsy ny tanàna na oviana no misotra. Ivavaka izay Andriamanitra tsy toa azy fantakizay misotranao zay fa sitrakao tokoa ny namahananay tamin'ireo zava-tsoa ireny dia ny tena ny Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay sy ny rano soa tsy fahampity ka mampatoky anay ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary ny fanaovanao anay ny sampana velona momba ny tena ny zanakao. Mangataka aminao zay ny famorakonao hiazo nanay amin'izany fiomonana masonay izany ka andehananay mamoavoa tsara amin'ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny lalana Jesosy Kristy tomponay. Amen. Zao no teny mampairezana diavana ho antsika vavy nanay tena sy ny rano Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tontsika izay voomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana taminaty no efa nanome anareo ny tena sy ny rano izay nanavodana anareo tamin'ny fahotana rehetra izay ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ny fiainana mandrakizay ho amin'ny ny fiadanana. Amen. Ira fahatelo efapolo dimanjato voalohany sy faharoa itsika nisoran'Andriamanitra manangona ny kapoaka ary manapotehatra ny koa ny atsika avakitra amampandray amintsika. Amen.
dia mbola fanaravantsika andriana amin'ny alalan'ny mpitandrina sy ny komity amin'izao andro izao arabaina manokana rehefa indra mandramodavitra tozo indray ny vaovao azo amarantsika amin'ny vaovao avy eto amin'ny faritany ny lasy ny savana sekolelahady sekolony ten'Andriamanitra sy sampana tanora kristiana eto amin'ny faritany atsimo andrefana dia atao ny 7 sy ny 9 febroary any Bordeaux. Ny saran-tasy dia 55 € isan'olona na ny ankizy na ny lehibe. Ny fisoratam-pianarana dia azo atao any amin'ny filohan'ny sampana eto an-toerana hatramin'ny alahady iray efatra febroary. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafintsika taratasy fisaorana. Solon-kabary manana Elize Menakaby dia maneho tonga ny fisaorana nareo vahoaka ny FPM Toulouse tamin'ny fitrotroana-bavaka sy ny teny fampionana feno ary ny fampahelezana narehefa nareo noho nandozana naingamanay lalambomanana shakana. Tsara lehibe na natompony maty ary mikiaja izay beny. Andriamanitra manaka ny fahasoavana ny amarika izay nataonareo taminay izao. Vaovao ao amin'ny sampana tily. Misaotra n'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo ao noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany teny entinay sampana tily misaotra antsika fiangonana tamin'ny fanontronana ny fialabana tratra ny taona nataon'ny tily ny alahady 20 janoary lasa teo sady koa ialavanantsika natratra alahady vaovao ity indray ka afatsika amin'ny vahoaketo. Ny sampana tily dia manasantsika fiangonana indrindra ny ankizy sy ny tanora anatrika sy andray anjara amin'ny journée copain izay ho tanterahina ny asa potsoavy izao amin'ny roa ratolakandro ka hatramin'ny 4 ora ao amin'ny vieux temple. Io andro dia natokany sampana tily anehoana sy izarana izany hoe mpianana scout izany ka ho hitantsika ao ny activité scout sy ny partage et témoignage. Vaovao avy amin'ny sampana sekolony ten'Andriamanitra. Misy fampianarana sekolony ten'Andriamanitra amin'ny alahady 4 febroary izao amin'ny roa sy fahefany ato amin'ny temple du Salin. Misy vokatra ihany koa karakaraina ankizintsika izay ao amin'ny dingana voalohany sy ny dingana faharoa amin'ny alahady. Ny évaluation voalohan'ny mpianatra dia atao amin'ny alahady 1 febroary amin'ny 6 sy fahefany ao amin'ny vieux temple. Vaovao avy amin'ny vondronasa serasera. Ny vondronasa serasera dia mbola manao atsoavo any olona rehetra izay mazoto anatevon-daharana ny mpanao traduction simultanée mandritry ny fitobavahana. Efa misy ireo misoratra anarana fa mbola maro ny ilaina. Il lance également un appel à tous ceux qui souhaitent compléter l'équipe faisant la projection des cultes le dimanche. Une formation et un accompagnement seront assurés. Si vous vous sentez appelé pour ces 2 missions, traduction et ou projection, n'hésitez pas à prendre contact avec les coordinateurs Serasera, Soreo et Zou de la Gemanatina, qui se feront une joie de vous accompagner. Ma place à Yankun Serasera par Bocayo ni Gazeti Fiaine. Vauvau Castelnutte Réunie 2018 avait une commission décoration tenue. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu. La commission décoration tenue du cœur uni fait appel aux talents couturiers de l'Église pour la confection des accessoires de tenue décorée. Nous avons besoin de chaque aide possible car nous devons produire pas moins de 600 unités d'accessoires. La date et le lieu vous seront précisés ultérieurement, mais vous pouvez vous rapprocher de Zouli, Rangemanatene et Boulatine à la Coutincaille. Alors, emmenez vos accessoires, les ciseaux, l'épée. Nous vous remercions par avance de votre aide précieuse. Nous avons une ni fanno provare la alahady 4 febroary dia fandraisana Constantumpo ary atao amin'ny temple du Salin zany amin'ny teny asa sasany tolakandro. Ny fampivavahana ny alahady 20 ary 5 febroary dia amin'ny folo asa sasany any amin'ny vieux temple. Fanamariana kely fotsiny fa mbola ao atao ny antso amin'ny herinan'io fa amin'ny assemblée générale isika ny alahady 5 febroary. Ny fanajona fiangonana io dia anjarany atokopina feno mazava anefa dia angaviny isika rehetra masaby anadio tandrika azy avy mialohan'ny alana efa toerana masina ity. Efa mampiomana ny zavatra efficace amin'ny alahady 1
Misaotratsika nasitra amin'ny farany manandriamanitra Liliana Mivonavitra. Fanampim-baovao ihany efa vitsy zao fotoam-pivavahana izao dia mahafaly ilay komity diakona sy komity manolotra anareo mouvement kely kely dia kely fatovitra-pitiavana mba ho fanamarena izao fotoana izao ka rehefa mifarana fotoana dia ho raistanany fomba diakona ary miaraka amin'ny filohany sampana zany mizara degatoa afomba tiatro eo eo dia afaka mivoaka asan'ny ilany izy rehetra. Fanao fiangonana koa riavana miarabany vahiny izay tonga miara-mivavaka amin'ny fianatolotsika raha misy aminareo izao vao tonga anatevindarana ny fiangonana miaraka midiran'ny tompo aminay dia angatahana ijorany amin'ny toerana mba ho rabaina aminarany fiangonana. Entoko dia fifaliana lehibe ny mandray anareo tonga amin'izao fotoana fanokanana ireto tompona andraikitra ireto amin'ny fiangonana zava-dehibe ny mahita anareo ary dia afaly mandray anareo izahay amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity no anorana izany fiarabany izany anareo ary miraha ny soa rehetra ho anareo amin'izay antony atongavanareo eto amin'ny tanàna Tolozy na manomponenana na mandalo mamampim-pianakaviana dia maniry izahay fa ny fahasoavan'ny tompo ny rotsaka feno aminareo ny fiainanareo sy ny tokatranareo ary molavorary avokoa izay kasainareo atao eto amin'ity tanàna ny Tolozy ity ka dia zany sarasara tompo manatona anay tompona andraikitra raha misy fanontaniana tianareo apetraka momba ny fiainam-piangonana fa tsarofa isaky ny mandalo eto eo amin'ity fiangonana ity nareo dia misy toerana ho anareo eto ka dia misaotra ina tompo makasitraka mazopetraka Mamelady aho amin'ny teny kely fotsiny mikasika ny fanokana rehefa ampiarahana teto mety tsy fantatrareo ny avana fa tsara fantatsika amin'ny Pématolozy resitsika varena lehibe fa Andriamatoa Désiré Andriamampianina mpitandrina dia ao anatiny hoe voamera ny fanokona atao amin'ny FTMA Commission de ministère atao amin'ny teny frantsay ary izy no zoky ray aman-dreny ao anatiny izany commission zany na voamera zany ary zay no anisany antony lehibe ihany koa atongazy namontana misaotrana indrindra pastera fombanao amin'ny ministéranao dia mangataka ihany koa ny faritany ilay fitenenana kely amin'izao fanokanana izao sy ny fanao fa misy fanokanana ka tonga mandritra faritany. Wanareo pamokonatsoan'Andriamanitra ho amin'ny fotoana
manao azy dia natsonetinareo miaraka mitaiza ny ondron'Andriamanitra miaraka amin'ny tanjona eto amin'ny tafotolozy. Toroten'ny pasitera teo ny fitaizanany io rehefa nandeha fa misy koa mpiambiny misy manao hoe ary ny ondry mahalala ny feon'ny tompony ka dia manaraka azy rehefa miantso azy ny tompony mpiamby azy. Amin'izao tsy mahay mitandrina zao no tena mazava-dehibe an'izay satria raha miray vava ianareo ka miray fo miray saina miray hevitra tany amin'ny fitariana ny ondry izany hoe raha ny feon'ny tompony hoen'ny olona amin'ny fitarianareo azy dia anaraka anareo mora tokoa ny olona fa ho an'izay nan'Andriamanitra anareo eto ka dia mona f'Andriamanitra nefa nanome ilainareo koa ahafahanareo miteny amin'ny fampiray sy manompo amin'ny folo sy amin'ny saina iray ka dia mahireza fa ny vaovaontsika tao amin'ny faritany efa nilazaina teo ihany ny lasa ny sampana sekonina tsy sekon'ny tenin'Andriamanitra ny sampana taolona kristianina izay ho ataon'ny Bordeaux amin'ny fahafiton'ny folo sy fahavalon'ny folo ny volana febroary ka dia manasa ireo sampana mampiaso teo hiaraka tonga hamonjy izany lasa izany satria zava-dehibe amintsika ny fiarahana mizara amin'ny sampana. Ny daty lehibe manaraka ny tena efa fantanareo satria nareo ny tena hopodiky dia ny fandraisana Pyrénées ny 18 manomboka amin'ny 10. Ny daty lehibe manaraka koa atsika faritany dia ny faharoa sy fahatelo volana Jona izay anaovantsika an'izay kabe faritany miaraka amin'ny fifanambolona andraikitra ka izy io dia atao ho any la grande motte amin'ny faharoa sy fahatelo volana Jona. Ka dia manaretsika hitondram-bavaka ireo fotoan'ireo voninahitran'Andriamanitra eo azy rerany tera sy milaza ary misaotra misaotra sy voninahitra mandrakizay amintsika kosa tonga amin'ny fotoana amin'ny rafitra sikariavana tsaroto fa endrika iray fandoratsika an'Andriamanitra ny fanomezana mampahapanarana mampampandrosoana mifanjakana ety an-tany dia tsina fampedonana zany aoka manome amin'ny fofeny fifaliana sy fankasitrahana isika ira fito sy telonjato no ataontsika mandritra rafitra. Thank you.
Andriamanitra tsapanay fa fiandro ty viandro atao ka ifarina atsirovinay ny Mandriamanitra maratoky ianao izay manavao an-trano miantsinao ny fifitiananao ny fanokananao mpanompo anatin'ny fiangonana mba hampandroso ny fiangonana hiasa miaraka aminao fa ijery ny fiangonana ho vavolombelonao eton'izao tontolo izao. Misaotra tompo noho izany fifaliana omenao ny fiangonana izy. Io tsy dia manapaka aminao mba hitaly ity fiangonana ity izay efa najaonao eto amin'ny tanànatoloha hitaly ny fitampo ianao tsy kely vavaka aminao izay manapaka mianasitrananao azo tanteraka. Hitaly eto mpanomponao maro eto efa napetrapetraka amin'ny toerana maro samihafa amin'ny fomehatra. Ary mahitako ianao ireo mpanomponao rehetra efa natsoinao atao anatin'ny fiangonana hiaraka ny fitahim-panahy izay homaninao amin'ny rehetra nalaitra ny fiantsoana. Afaka aminao koa izay mandrepavanay tonga manotrana reto mitarika anay fampivavana reto vahinika izay miaraka mideranao aminay eto mba samy tsisy diso anjara ny fitahinao sy ny fahasoavanao tanterahana izy ireo tsara ihany izay rehetra ataony voaterinao eo amin'ny fiainana. Eto hoe dia mahatsiaro ny mahalala rehetra tsara nefa misy zany efa fiangonanay afaka aminao zay mba hijery manokana ny mahalala ianao hitsabo ianao miaraka mitantera ary anasitana ianao hampaherika ianao ny ankonana fianakaviana izay manodidina azy. Mahatsara tokoa izay rona amin'ny hava-manaka ny kangoty ny mpitondran-tena entinay ambavaka aminao mba hampahaizanao mandrakariva ahita fa ianao tokoa no ray izy ireo izay azo miaderana mahatoky amin'ny fitantanana ny fiainana rehetra eton'izao tontolo izao mandritra ny fotoana evahineta. Ireo rehetra izay ao anatin'ny fijaliana fahampitrana fahoriana indrindra endrika izany tompo entinay ambavaka aminao mba omenao ny famonjena isehoy ary tondray izany fitahinao izany mba ahataly ianao sy hafahana fitrikranao manakary. Ty fiangonana FPMA ity izay kambana amin'ny fiangonana eto dia entinay ambavaka aminao koa mba hijoro tsara mba ho tena hitafy hatramin'ny fahamasinana izay omenao ny fiangonana ka afaka hitoranao hatramin'ny farantany araka ny tena fiangonana. Gataka anao manokana izay ho an'ny fanorazanay Madagasikara mba mangenao izany tanana izay mba hijerenao ny vahoaka malagasy hitondranao fiadanana hitondranao fandrosoana hitondranao ny fitokisananao koa ireo mpitondra dia mire fahelena sy fambolatsanao aminay hitondrano tananay araka sitraka foany izay rehetra eritreritra izay rehetra fanao maniva izany fiadanana sitraka ao minany tanana izany mba tsy hisy mitsony tsy ahavany akazary tanana izany. Tany mandray ny ty fiavanay aminao ao mena fitanana tanana efanao ary izaniza mety aminay izay nandray ny fahasoavana aminao angatahana ianao mba hijery azy ireo tsara ihany ampiorina azy anatin'ny fonananao sy ny fisaorananao ny fidiarananao
ary ny fanazaran-tena manao koa mba hitomboly amin'ny fanomponana fanazaran-tena rehetra. Kely ny sainay ary fantatra koa ny fandromenay. Zavavaka izao dia tsy ampy ka noho izany dia akavanay zao ambavaka izay fanampianarina anay Jesosy Kristy manao hoe
voninahitra an'Andriamanitra ray zamatra fanemasina izay atao indrindra no mandrakizay amena mandehana fifaliana sy fiadana tompo ary mampitombo azy